Anisan'ny mpanakanto nalaza fahiny ary mbola malaza mandraka ankehitriny ity mpanakanto ity, Lola 5 taona androany ira lehilahy. Vaninandro nahaterahan'ny mpanakanto fantadaza Lola ny androandroany feno 5 taona ny ambatany. Isan'ny hira nalaza inadety nanaovan'ny klipy vaovao tamin'ity taona ity. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia manolotra arahaba ho mampirariantsoa ho an'ny mpanakanto Lola izay mankalaza ny tsingerin-taona nahaterahany androany. Manaova fety sambatra ho ela velona ary tsy ho lefy laza mandrakizay ianao ry mpanakanto. Tsara ny kanto izay natolotra ho ary izahay mino fa ho tsara koa ny kanto izay mbola hatolotra ho an'ny mpankafy anao. Tompoko vavy izy tompoko lahy, mialohan'ny idirantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana aboneny chaîne antsika ary asio zay amin'ny video indrindra azadino ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay fanaovantsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Gadraina mandrapahafaty izay tratra amin'ny halatromby. Fanagadrana sy asa anterivozina mandrapahafaty na mandritra ny 5 taona no sazy miandry ho an'ny nangalatromby. Nankatoavy ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na haute cour constitutionnelle ity lalàna vaovao hanamafisana ny ady amin'ny halatromby ity rehefa lany teny anivon'ny anterimiera Roatonta. Tsy ahivina fa ny deputeny Ansfi na Andriamatoa Hyacinthe Befentodimanana no nanolotra ity lalàna ity. Fa nandritra ny fankalazana faha 3 taona antoko tiako i Madagasikara dia nilaza Andriamatoa Filoha Marc Ravalomanana hoe efa misy ny handimbiahy fa tsy mbola voahomana hoe ity Andriamatoa Filoha teo aloha ity. Nandritra ny fankalazana ny faha 3 taona antoko tiako Madagasikara na tia mateny amin'ny Magrobe Oririka dia nanamafy ny Filoha teo aloha Ravalomanana Marc fa efa misy ny olona hafaka andimbiazy eo amin'ny sehatra politika saingy mbola tsy nanomana izany izy hatreto. Nambarany fa rehefa tonga ny fotoana dia hasehony ihany izay olona mety handimby azy ary nilaza ihany koa izy fa mananjanaka telo izy ary fantany tsara ny fianarana sy ny lalankizorany ireo. Tonga marobe nanatrika ny lanonana ireo mpikatroka ao amin'ny antoko sy ireo avy amin'ny firaisankina. Izany moa anisan'ny lateny izay nataon'ity Filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity nandritra ny izany fankalazana fa 3 taona antoko tiako Madagasikara izany. Rehefa avy nilaza sy ny resaka ny mikasika aniny fankalazana fa 3 taona ny antoko tiako Madagasikara iny sika dia ndeha ary sika hilaza an'ity zavatra anankiray ity. Ankizivavy 20 tsy hita, olona 4 maty any Texas noho ny ranobe izay nisiho tany antoerana. Nisy rotsakorana tena mafy tany Texas ny androny iny zoma lasa teo iny ka ranobe izay tsy izy no nanjony fagitra afovony ity fanjakana iray any Etazonia ity. Adiny 2 fotsiny dia niakatra 9 metatra ny reny rano iray no fahohiny rano ny ankizivavy 20 plasy tamin'ny ireny kan ho an'ny tanora izay manamorona io reny rano io. Etsenkilany dia efa 4 no maty ary atahorana mbola hiakatra izany isa izany raha araka ny navokany loharanom-baovao avy any antoerana. Izany moa ny zavanisy tany Texas ny androny iny zoma iny resaka ranobe izay vokatry ny rotsakorana ary nahafatesana olona 4 sy ny ankizivavy 20 tsy hita. Mbola zavatra malaza anivelana hatrany moa ity resantsika ity fa resaka politika. Ben'ny tanàna mpanohitra 3 voasambotra any Turki. Asesy ny fitondran'ny Erdogan samborina ny ben'ny tanàna mpanohitra. Nanomboka tamin'ny ben'ny tanàna tao Ankara renivohitra izay neverina hifaninana amin'ny fifidianana manaraka. Ben'ny tanàna 3 antanandehibe avy amin'ny antoko mpanohitra no voasambotra ary samy nampangena hosika sy kolokolo avokoa izy ireo. Marina fa saika lasan'ny mpanohitra daholo ny tanandehibe rehetra tamin'ny fifidianana farany tamin'ny herintaona.
Izany moa ny zavatra nalaza sy nisongadina tany Turkia koa dia zareo kely aminareo ampitiavana ny resaka hoe ben'ny tanàna mpanohitra telo voasambotra izay asisin'ny fitondrany Erdogan. Rehefa voalaza sy voaresaka antsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha resika hilaza any aty manaraka ity. Raha araka ny vaovao malaza any antoerana moa dia hanangana antoko politika any Etazonia i Elon Musk. Parti de l'Amérique no anarany antoko politika vaovao hatsangany Elon Musk izay lazainy fa hamerina amin'ny Amerikanina ny fahalalahany. Efa nilaza ity teratany Afrikanina tatsimo ity fa hanangana antoko vaovao raha lany ao amin'ny kongresy ny tetibola goavambe mitentina $750 nentin'ny filoha Donald Trump. Nolazainy fa hahaboaka trosa ny fanjakana Amerikanina io tetibola fandanidaniam-pona io. Anisany tsara homarihina sy tsara ampahafantarina ihany koa fa tsy afaka milatsaka ho fidina filoha any Etazonia i Elon Musk satria tsy teraka tany na dia mizaka ny zom-pirenena Amerikanina aza ny ambatany. Izany moa dia anisany vaovao malaza sy mahoraka any antoerana satria hanangana antoko politika any Etazonia ony Elon Musk. Ary nambarany mazava fa Parti de l'Amérique no anarany antoko politika vaovao izay hatsangany izay lazainy fa hamerina amin'ny Amerikanina ny fahalalahany. Manoloana ity zavatra malaza sy mahoraka any antoerana ity moa dia maro amin'ny ireo olona zay mpaneho hevitra dia naniry sy nangataka ary nametra-panontaniana mafy ny hoe maninona raha milatsaka any an-tanindrazana, maninona raha milatsaka any amin'ny tany nahaterahana mba hanasoa ny mpiray tanindrazana indrindra mba hanasoa ny Afrikanina mitovy anao, hoy ny fanontaniany maro raha naneho hevitra manoloana ity zavatra mahoraka mikasika any andriamatoa Elon Musk ity. Rehefa avy nilaza ny mikasika an'iny Elon Musk iny moa isika dia ndeha risika hiresaka kely ny mikasika ny baolina kitra. Raha araka ny vaovao malaza ihany koa dia tsy tonga nandevina anjota CR7 na hoe Cristiano Ronaldo. Noho nilaza ny Cristiano Ronaldo any Portugal izay mety hanakorontana ny fotoana fisaonana ny fahitany ireo olona marobe azy dia nisafidiny tsy hanatrika ny fandevenana any Diogo Jota sy André Silva izy, hoy ny gazety de Mirror raha nilaza ny mikasika any ity tsy fahatongavany Cristiano Ronaldo ity. Aorian'ny fandevenana dia hitsidika ny fianankavian'ny Diogo Jota manokana i CR7 na Cristiano Ronaldo hiresaka momba ny hoaviny ireo vady amanjanany, hoy hatrany ity gazety ity raha nilaza sy niresaka ny mikasika any Cristiano Ronaldo sy ny mombamomba ny Cristiano Ronaldo noho ny tsy fahatongavany nanatrika izany fandevenana izany. Somary efa betsabetsaka ihany koa ny zavatra izay efa nolazaintsika tato anatin'ity video ity, toy ny fankalazana izay nataon'ny team sy ny zavatra niseho tany Texas ary ny zava-nisy any Amerikanina ny hoe hanangana antoko politika Elon Musk. Nilaza ihany koa isika mikasika ny solombavambahoaka ny Antsy andriamatoa Saint Befeno ny mikasika anina halatromby iny izay hoe tokony amafisina ny sazy ho an'ireo zay mpangalatromby. Betsaka hoe ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony ajanona antsika hatreko ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy zay fa tsy halavianay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.